Bazy Toliara tsy marina ny filazana fa niverina ny sokatra hoy Ely Rabevahiny. Mpianatry ny ENS manome 420 ora ny fanjakana amarina ny fitakiana. Hevitry ny HCC manome endrika ratsy ireo député. Manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Etsika fitakina avy hatrany velo taraina ireo mpiasa eo anivon'ny KNAPMAD fa tsy misy intsony ny fampiresahana amin'ny mpitantana ny orinasa. Vohitsakitsaka ny zo aneo hevitra ary hiarany herisetra arabatana sy ambava ireo mpiasa. 5 ireo mpiasan'ny KNAPMAD no enjehina ho an'ny taleny generalny KNAPMAD eny anivon'ny fitsarana raha ny fanazavana nomeny ireo mpiasa. Manoloana izany miantso ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny prime ministre ary ny filoham-panjakana ireo mpiasa mba andray fanapahan-kevitra manoloana ity tranga ity. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriam-baovao. Isan'ny tolomana ny fanesorana ny filoha teo aloha sy ny firongony mbola isan'ireo olona manao tsindry sy mampirorory ny mpiasa ary tena mbola firongony ny fitondrana teo aloha ny tale generalny KNAPMAD raha ny nambaran'ireo mpiasa eo anivony ity orinasa ity. Tsy misy intsony ny fifampiresahana eo amin'ny mpitantana sy ireo mpiasa ary vohitsakitsaka tanteraka ny zo aneo hevitra ao anatin'ny orinasa. Raha nisy ihany ny fifampiresahana natao dia nilaza ireo mpiasa fa ny farana tamin'ny teny-dratsy sy daroka izany. Tsy miataky ministera zahay eto fa manaitra ary fantatray betsaka ny zavatra efa nataonareo andray fanapahan-kevitra mifandraiky amin'izay zavatra zay. Akory ny agagana torina ny mpiasa indro misy ny mpiasa nefa nitorina hatreto 720 sécurité 5 ny mpiasa naneny heviny fitambin'ny folo ny mpiasa mbola ato amin'ny KNAPMAD sy ny efa tratran'ny remise à la DRH 10 dia tratran'ny remise à la DRH 10 fitambarany 720 mbola maheno ndray zahay amin'izao fotoana zao misy telo vaovao ndray torina any amin'ny fitsarana mihitsy zany foana ve ny atao eto satria maneho hevitra le olona dia torina. Tovavy iray mpiasa ao amin'ity orinasa ity no voambana ho daroana tamin'ny seza rehefa tsy nanaiky anao sy ny faktura osika voalaza fa voarakitra antsary izany tranga izany aka heverin'ny mpiasa ho profy manamarina ny herisetra ary ho ampiasaina amin'ny fotoana ilana azy. Akoatra izay misy 520 amin'izao fotoan'izao ireo mpiasa enjehana eny amin'ny fitsarana. Tsony resaka asa zany nampanatsony dia rehefa tonga tamoa zany zay dia nresaka nisy favolombela atao nisy mpiara-miasa PDB rehefa famaly dia tonga dia niakatrakatrafo be izy miparitaka an'le vidéo fa za zany no nitazona le vidéo hoe aleo amin'ny zavatra ilaina anazy hoe mety hoe zavatra dingana ho ataonay vao avoaka le vidéo fa tsy aparitaka. Dia rehefa mifamaly moa zany dia tonga dia nalainy ny seza nipetrahany andeha hitorahany ana fa nisy niazona le seza ny tsy navoana azy zany hoe zany aloha zany na tsy voa dia efa fikasana namono zany amiko dia vavavava manimba saina rehetrarehetra io teny marary sy fanambaniana mpiasa zany mandratra manimba saina fa zay fotsiny hoe aleo tasomoko le vidéo dia rehefa amin'ny fotoana ilevana anazy ny anaparitahana azy zany. Marina hoe samy mafana ny fofa ny fitenenana sy fanambaniana mpiasa hoe teny tsy voahevitra zany. Izy moa zany efa namoaka feo teo hoe niakatra afo na nan'inona samy mafana ny fo zao fa ny fitenenana olona amin'ny zavatra tsisy dikan'izay tonga ao an-tsaina hoe ianao mety hoe tsy mahay ninina inona ianao makorela tsaikotsaiko zany angamba tsy tokony atao amin'ny olona koa. Manoloana izany rehetra izany miantso ny ministra ny fanabeazam-pirenena ireo mpiasa mba hijery akaiky ny toedrara ary mangataka mba tsy handrasana ny sy ny fahafatesana naratra vao handray fanapahan-kevitra. Miantso ny prime ministre sy ny filoham-panjakana ihany koa izy ireo hijery akaiky an'ity raharaha ity tapitra androany hoy ny mpiasa ny fepitaona 20 ora anapetraka aka nanapa-kevitra tsy handray baiko avy amin'io tale io intsony ireo mpiasa.
izahay mpiasa ny knampomady efa nanapa-kevitra nanomboka androany a tapitra ny valambe fampolorany menany Ramatoa DG a omaly manomboka androany izay mpiasa ny knampomady dia tsy handray asa intsony ary tsy handray baiko a avy amin'ny Ramatoa DG mandra-pialana eo. Raha ny fanazavan'ireo mpiasa trano dia voalaza fa manana roa-pihavanana tamin'ny ministra teo aloha izay tafaverina solombavambahoaka amin'izao ity talejany rally ny knampomady ity no amafisin'ireo mpiasa fa rehefa tsy handray fanapahan-kevitra ny fanjakana dia vonina handray fepetra entitra kokoa izy ireo toy ny fanidinana ny selage ny orinasa ho mariky ny fitakiana ny rariny ny fiarovana ny zon'ny mpiasa tsy hita tetỳ an-toerana moa ny talejany rally ity orinasa ity raha ny kiasa iresaka tamin'ny mpanao gazety. Mbola manodidina ny vaovao etsika fitakiana izay hatrany dia miantso ireo tompon'andraikitra idina eny Ampeflo. Ireo mpianatra eo anivon'ny École Normale Supérieure ety Ampeflo ijery sy iresaka ny zavamisy sy ny olana iainany ireo mpianatra eny an-toerana. Raha ny fanazavana mantsy dia tsenona ary tsy novaliana ny fangatahana fiaonana tamin'ireo tompon'andraiki-panjakana nataon'ireto mpianatra ireto ka antony ny dinan'izy ireo an-dalambe io maraina io. Manome 400 ora ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireto mpianatra ireto amahana ny olana sy amoahana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Teny an-toerana nanao ny angom-baovao Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Manome fepotona 420 ora ho an'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na MESUPRES ireo mpianatra amin'ny École Normale Supérieure na ny ENS mba hamalina ny fitakiana momba ny famoahana vatsim-pianarana raha tsy misy fepetra mazava raisina ao anatin'izay fepoton'izay dia hanamafy ny hetsika ireo mpianatra akahito ny fidinana an-dalambe rahampitso. Akoatra izay miantso ireo tompon'andraikitra idiny eny Ampeflo ireo mpianatra toerana izay heverin'izy ireo fa tokony izy fifampiresahana mivantana sy mangarahara amin'ny fitondram-panjakana tanjona ny ahazahoana vahaolana maharitra manoloana ireo olana mahazo azy ireo indrindra ny fahatarany vatsim-pianarana. Itokonana eto dia tsotra fotsiny mitako ny zonay izahay mangataka izahay efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra Isatsokajiny fa hatreto mbola tsisy vahaolana eny fa na dia hoe fitsidiana ray monja ara nangatahanay mbola tsy nisy zany makasika an'iny makasika ny cité anay manana cité zay tompoko io amin'ny ANS io lasa ny jeunesse sport io tamin'ny 2007 nandraisana mpanao jeu des îles tsy naverina taminay tsony mandraky tiny androany ny olanay ke zao le cité ao tsisy ninina tena mazava hoe inona ny ampiasana azy efitrano fandraisam-bahiny izy ao fa nampozay ndrano ao mandeha fotsiny tsisy robinet ny jiro ao mandeha fotsiny mirehitra 24 heures par 24 aleo ve sombaina ohatr'izany toy izay ho averina aminay mpianatra faharoa manarak'izay misy ihany koa ny fangatahana eto any réclamation ana bourse misy mpianatra namanay efa hifarana antaona zao efa vacances fa mbola tsy nandray na mémoire tamin'ny bourse plus équipement zany hoe tsy olana avy amin'ny mpianatra le izy fa raisina mihitsy hoe tandrevaka avy amin'ny tompon'andraikitra ka raiso ny andraikitra reo tompoko amahana ny olana io aza enoenony zay rehefa mitaky tsy jerena ve zay raha tsy tonga midina an-dalambe ohatr' zao dia aveo sokataina hoe maditra sokataina hoe jilamboto tsy mendrika anompana be nefa mitaky atsotra zay tsy omenareo. Nambaran'ireo mpianatry ny ENS fa tsy voajery ny olantrano fonenan'ireo mpianatra eny anivon'ny cité universitaire nametrahany ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena atleta ny trano fonenan'ny mpianatra ka vao maika mampitombo ny fahasahiranana hatrehin'ireo mpianatra amin'ny resaka fonenana sy fiainana ara-tsosialy zany. Rehetra trany amin'ny farany ambany ka trany ambony indrindra fa tsisy ny raharaha dia tsy maintsy miverina amin'izao indray izay tompoko ka raha tena fanovana raha tena fiovana raha tena ho an'le zofototry ny maha olona sy ny maha malagasy omeo ny anay mpianatra omeo ny anay ENS zay ny mba takinay ka raha sitrakareo tompoko ianareo tompon'andraikitra mahaefa ianareo mba hangatahanay indray midina ety aminay fa Ampeflo tsy lavitra fa io Ampeflo midina ety dia miresakitsika fa zay tsotra endry ary olon'ny fanabeazana tsotra kely zany miandry ny valiten'ny tompon'andraikitra ireo mpianatry ny ENS nanamafy izy ireo fa itony hetsika raha toka tsy misy vahaolana mazava sy maika entina mamaly ny fitakiana hatreto mantsy raha ny fanazavana dia tsy misy mamaly sy atao ankilabao ny fangatahan'izy ireo fiaonana amin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena.
Vao mahakasika ny raharam-pirenena kosa tsy azo aongana ny filohan'ny fanavaozana tsy afaka ravana ny gouvernemanta sy ny anteny miram-pirenena araka ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana hoy ny Prime Ministre Heritsalama Razonarivelo androany. Etsy ankilany dia namoaka ranty ny solombavambahoaka voafidy tao arivony mamo omaly fa ny filohan'ny anteny miram-pirenena no mikasa anao izany. Namaly izany avy hatrany ny filohan'ny anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity ary nilaza fa alahelo-kanina ny any ity solombavambahoaka voafidy tao arivony mamo ity. Tato-baovao eo amin'ny Sarsindra-Tsariny Tahiriny Aina. Misy ezaka atao amin'izao fotoana izao amondronana ireo solombavambahoaka avy amin'ny Herimara sy ireo tsy miankina ho fananganana vondrona parlementaire vaovao izay mikendry ny ananganana gouvernemanta vaovao sy ametrahana olona akaiky ny fitondrana teo aloha hoy ny solombavambahoaka ny arivony mamo izay nanipika fa tsy mifanaraka amin'ny fanovana no tenenin'ny vahoaka izany fomba fiasa izany. Profon'izany manakaiky ny faran'ny fivorian'ny anteny miram-pirenena dia ampoitra ny taratasy avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana milaza fa azo atao ny manangana vondrona parlementaire vaovao hoy ny fanazavana. Tsika ihany koa ny ataontsika hoe fifandraisany tanteraka amin'ireo vondrona Herimara teo aloha izay niala. Groupe parlementaire moa atao inona? Groupe parlementaire mazava ho azy araka ny voalaza ny constitution-tsika na lalam-panorenantsika izay ampiasaintsika hatramin'izao izay nasiam-panitsiana tamin'ny fafito ambin'ny folo volana novambra 2010 dia milaza mazava fa ny groupe parlementaire majoritaire no manolotra an'izay Prime Ministre zay ary ny ministre miaraka amin'ny tompony andraiki-panjakana sy ny filoham-pirenena miara-mandrafitra an'io gouvernement io rehefa avy eo. Alahelo-kanina ny an'ny député Gerson hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Fa ny an'io solombavambahoaka io angamba alahelo-kanina ny anazy satria resy izy tamin'ny élection zay natao tato dia ijoro izy ao vahavalo sy teneran'izay nasolonia atao fahavalo sy teneran'izay koa tsy olana fa ny anahy fotsiny dia zao hoe mbola tsisy zany tato anatin'ny anteny miram-pirenena hoe fanangona tsoni fa ny anazy zany mijery la izy ara tsy nanao soni na mitsara ny Prime Ministre fa alahelo-kanina ny anazy satria naninona izy tsy lany rehefa nirotsaka au président ny vice-président ny anteny miram-pirenena. Tetsy ankilan'izay dia nilaza ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa ny lalam-pandrenana no nametrahana ny tena ny ho Prime Ministre toy izany ihany koa ireo mpikamba ny gouvernemanta manohy ny asany araka ny lalam-pandrenana ireo mpikamba ny gouvernemanta na dia betsaka zany feo sy ny fitakiana fandravana ny gouvernemanta hoy ny fanazavana. Jerevo ny texte ny constitution sy ny disposition ndraisy ny RCC tamin'ny nametraka ny refondation fa tsy misy ny empêchement ny président tsy misy ny motion de censure ho an'ny gouvernemanta ary tsy misy mifandravana ny assemblée nationale lalàna dia zay dia samy malalalalàntsika dia apetraka ny lalàna ary hajaina. Mbola nitoy androany moa ny fionan'ireo député sy ireo mpikamba ny gouvernemanta ko andrasana ny fivoarany toedra raha indrindra fa eo amin'ireo samy solombavambahoaka mahakasika ity raharaha miteraka resabe ity. Fa tsy manakana ny fananganana vondrona parlementaire tsy miankina ho an'ireo solombavambahoaka niala tamin'ny antoko politika ny aviny ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Anome endrika ratsy ho an'ireo député ny fivadiana palitao matetika hoy ny antoko Maheva. Miantso ireo mpanao politika hiala amin'ny politika mifototra amin'ny valifaty sy ny ady tombotsoa ka mametraka ny etika sy ny tombontsom-bahoaka no lara-pahamehana ihany koa ho an'ny antoko filohan'ny Maheva raha ny fanazavana hatrany. Ny antsiprian'izay tanteriny Narcisse Karazafy eo amin'ny Sarsindra-Tsariny mbola avatsara. Mila avela anana ny mahizy azy ara-politika ireo député lany ka miasy ao anivony anteny miram-pirenena na tsy eo intsony aza ny antoko politika nalany azy ho ny antoko Maheva. Solotena ny vahoaka ao anatin'ny rafitra demokratika ny député ary ny vahoaka ny mame fahefana sy fitokisana azy fa tsy ny antoko politika ihany. Mipetraka olana ny hevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC satria ampahosa ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ho ny filohan'ny antoko politika Maheva. Izao avian'ny HCC zao zany raha fomba fijeriko manokana sy ny antoko politika amin'ny mpanao politika ny tena dia ataoko hoe sao dia diso fipetraka ihany satria ilay fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy nefa tsy mitombona
tsy mametraka ny tena tokony ho izy am'izany atao hoe etika politika vondrana parlementaire manohana aniza manohatra aniza zay ve ny tena tianao avoaka fa avy aloha zareo reo anana ny maizy azy tsiraidray avy le personnalité nalany azy zany na de tsotsony ary nataoko hoe ny any tokony ny aviana mihona fa am'ireo mpanao politika ao amin'ny parlement reo manana ny fomba fijeriny zany na tonga azy teo ka raha ianao indray anome vahana ny olona ifindrasy na ifindrary de zay le ataontsika hoe fanoana politika tanalahy vadika palitao de isay zavatra zay zany satria ataontsika hoe président Mikael aloha zany sony eto Randrianirina de eo ndray zany tsy maintsy hoe sao de misy indray ny empêchement sin-karazany de ahoana indray aloha vondrana politika zay tokony apetraka ato amin'ity parlement ity iarovana azy na ataontsika hoe anonganana azy ka zay fomba fijery zay ngamba ny ataoko hoe sao de mbola diso fipetraka ihany ny fanapahan-kevitra ny raha sy ny ACC ka zay no entsoky mandrakariva ny mpanao politika hoe andaotsika hifandinika momba ny fanaovana politika eto Madagasikara indrindra ny resaka etika politika fa mampanay ho ty mpanao politika ity ny mahita ny HCC maneho hevitra diso tokony tsy izorana satria ampitombo ny tsy fahatokisana ny androm-panjakana akoatra izay tokony tsy ny fanaovana valifaty no ibaiko ny fanapahan-kevitra sy ny fiatsikara politika misy eto amin'ny firenena fa ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny fanajana ny lalam-pandrenana ho hiatrany ny fanamafisana hatreto anefa manjaka ny ady tombotsoa sy ny fikasana anilika ireo tsy mitovy hevitra akavery ny fitokisan'ny vahoaka ary manimba endrika ny fanaovana politika izany niongana Andriamatoa Andry Rajoelina noho ny tolom-bahoaka naraisiny miaramila ny fahefana tsy directeur militaire ary mbola asana transition sa poste vacant ny azy zany de nieritreritra de tsotra ny miaramila zany amiko de toy ny mpiasa-panjakana rehetra toy ny dokotera toy ny mpampianatra sy ny sisa fa ny mahasamihafa azy fotsiny izy de izy mitazona fitaovam-piadiana mahery vaika iny ny afaka miteny iny ka mahatona ndray andraikitra ary ny parti politika maheva efa niantsony miaramila mihitsy ny hatramin'izay hoe raiso ny andraikitra matoa izy nandray andraikitra de tiana tokony tsara atongavana zany de hoe izy am'izay no anome baiko ny mpanao politika rehetrarehetra ametraka ny ataoko hoe etika politika araka ny fantanianao teo le tena hitondrana ny firenena fa ny miaramila zany tompoko tsy manana ataoko hoe programme politika na fomba fijery politika hitondrana zany firenena zany mihitsy araka ny teneniko teo hoe ny azy ny andraikiny amin'ny mampiasa-panjakana azy de fiarovana ny firenena sy ny fandriampahalemana amin'ny akapobeany ka raha izao zany zavatra misy de azo lazaina ary ve fa ho mpanao politika koa ny filoham-pirenena ankehitriny sy ireo co-président reo zany hoe lasa mifangaro voraketo zany tsika ka tsy misy mahafantatra ntsony hoe ahoana le etika politika ambon'izany rehetra izany tokony tsy afangaro ny andraikitra ny miaramila sy ny mpanao politika toy ny mpiasa-panjakana rehetra ny miaramila manana andraikitra mazava voafaritra ny lalàna mila mitandrina tsy hivadika fitaovana politika ireo miaramila nandray fahefana raha ny fanamafisana hatrany tokony tsy afangaro mantsy ny fitondrana miaramila sy ny politika politisianina hitondra fikorontanan-drafitra sy fifangarony zany ka tsy hitany malagasy intsony izay lalakizorana mila fanitsina ny fomba fiasan'ireo androm-panjakana mba tsy ho sakana amin'ny fandrosoan'ny demokrasia eto Madagasikara. Mila mailo ny vahoaka malagasy izay nifidy ny solombavam-bahoaka manoloana ny antso ataon'ireo mpanao politika sy ny antoko sasantsasany mikatsaka ny andravana ny anteny miram-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka voafidy atao Betafo. Tsy ny lalana fotsiny no tokony hojerena fa indrindra ny fanajana ny tena feom-bahoaka satria vahoaka no nifidy ireo solombavam-bahoaka telo amby 60 mandrafitra ny androm-panjakana amin'izao fotoana. Fotoana ipoiran'ireo mambanona arabakiteny izao fotoana izao hoy ny fanazavana nataon'ity solombavam-bahoaka ity tadi-baovao eo amin'ny saritsin-dratsary ny tahiriny aina. Ankoatra ny lalàna dia mila jerena ny tena fitondrana ny feom-bahoaka marina fa monona ny tena feom-bahoaka avy eny ifotony raha toka olona tsy voafidim-bahoaka fa toy ny tamin'ny fotoana ny tetezamita ny taona 2024 toy ny epoka ambana kongresy ny tetezamita CST sy ny CT no apetraka eny Tsimbazaza hoy ny solombavam-bahoaka ny Betafo. Ilana fanadinihana lalina ny antso ataon'ireo mpanao politika sy ny antoko sasantsasany andrava ny anteny miram-pirenena hoy ny faneho-kevitra.
Solombavam-bahoaka 320 no mandrafitra ity ranom-panjakana ity ary vahoaka no nifidy azy ireo ka mila fitandremana sao hitondra ny firenena makany amin'ny ratsy kokoa ny fanapahan-kevitra irosona ho ihany ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betafo. Sy situation nitovy tamin'ny 2009 izy ity ka anaovana baroa hoe zay tiako atao dia ndeha hitady opportuniste tsy mpanao politika mitady seza masina ny Assemblée nationale ary indrindra dia olom-boafidy ny tokony manana seza ato fa tsy olom-botendry ny tena olana anay dia zao hoe raha zalo député Firesakina ary nanao zay azo atao ny fanjakana tamin'izany fotoana zany tsy hatafiditra nefa premier position ary ny elanelam-batana sy ny candidat deuxième liste deuxième position niaraka tamin'izay amin'ny fanjakana dia roa alina mahery 7 mahery reo olona roa alina mahery fidy anareo hoe zany zay ny fidy anareo ny 5 taona isolo tena azy ato dia hanaiky aloha raha oasorona samy mana firy le olona nivorona angataka ny fanalana dia firy le olona nifidina atao hoe za ihany zay fa misy olona atao hoe irmara aza nisy mifidy reo na dia misy sasany hoe nangalatra vato fa crédibilité sy opinion publique nyresahana eto dia manao reo ary ny fahatelo farany dia zao aza adiny fa raha olom-botelo napetraka ato dia redevable amin'le olona nitendrena izy fa tsy ho tonga tsony zany netahita le vahoaka zay tonga eto dia netahita ny vahoaka ko no etoka aty zany hoe taraiky nareo no vahoaka raha vao olona tendrena no makatao amin'ny assemblée satria le olona nanerina azy no redevable amina anaovany tamberina ndraikitra fa tsy le olona mifidy zay ny tena danger amin'io atao assemblée constituante. Manana andraikitra feno anitsy ny tsy mety manoloana ny evipetsy ny sasany ikajiana seza ao anatin'izao fanavozana izao ny olom-pirenena hoy ny fanamafisana. Betsaka amin'ireo mpanao politika sy ny antoko sasany no tsy hita popoka nandritra ny ataona maro saingy amin'izao vanim-potoana izao vao mipoitra ary manoro hevitra ho amin'ny fizaran-tseza fotsiny ho hiatrany ny fanazavana. Izany no mila tandremany vahoaka malagasy tsara satria fotoana ivoany mambanona araka ny fomba fiteny izao fotoana lalovan'ny firenentsika izao ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Ao anatin'izay koa misy responsabilité ny olom-pirenena tsirairay fa tsy anao mpanao politika misy miteny mpanao politika tsy hita hatramin'izay fa mandeha ny zava-roatra zao dia mitady opportunité mba hampiditra vetsavero mora be ny zany fa zaho tsisy olana amiko na ravano na manahoana fa aloha tena mba lalàna no ajaina ary indrindra ao anatin'izay dia no hoe solo tena ny vahoaka zay no aty dia netahita vahoaka no hitanay ka raha olona tendrena indray no eo dia le olona nanerina azy zany no karakaraha sy hoenony teny fa tsy le vahoaka satria tsisy olom-boafidy tsony zay iny no représenté Madagasikara am'izao satria misy olo tena isaky ny district ny député am'izao dia ahoana reo vahoaka ny fidy reo averina fotsy firenany roa alina ny fidy anaty ao district Betafo. Antsoavo no ataon'ity solombavam-bahoaka ity amin'ny vahoaka malagasy mba ho mailo sy ho tompona andraikitra amin'ny safidy sy ny fanapahan-kevitra ho raisina satria iankina ny hoavin'ny firenena sy tena fanajana ny feom-bahoaka indrindra amin'izao vanim-potoana saropady lalovany Madagasikara izao. Iverina vetivety nanivony anteny miram-pirenena isika ao anatin'ity vaovao ity tsy maintsy anokafana enquête parlementaire manokana ny raharaha volamena ny vadika avy hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany nambarany ihany koa fa tsy afa-miala amin'izany ny prime ministre teo aloha Antsay Christian izay tsy voatontonona mihitsy hatramin'izao. Ankoatra izay dia tsy maintsy anokafana enquête parlementaire ihany koa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ity farany mantsy no tompon'antoka tamin'ny fandrobana ny harem-pirenena raha ny fanazavana sary sy ndratsariny tahiriny aina. Ilaina ny fanadiadiana lalana ataon'ny solombavam-bahoaka mba amantarana ny mazava ny tena zavatra ny tranga ny lalana ny zoran'ny volamena ary ny andraikitry ny tompon'andraikitra isan-tsokajana manoloana ny fivadiana bolongambolamena ovy hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Tokony tsy ireo nandray baiko no melony raha ny nambarany. Ankoatra ny filoham-pirenena teo aloha dia tokony tsy ho voailika amin'ity fanadiadiana ity ny prime ministre teo aloha Antsay Christian izay nambarany fa tsy voatonona mihitsy hatramin'izao na dia teo aza ny andraikitra ny toanany tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana. Hatramin'ny androany tsy mbola misy resaka momba an'io prime ministre teo aloha io. Zany nahatonga anay nametraka an'izay fanontaniana zay hoe inona ny antony hatramin'ity androany ity tsy mbola misy resaka momba an'io prime ministre teo aloha io. Ny olona mandray baiko amiko tsy hitako ny ananjay anazy. Marina fa raha nisy fitaovana tena nampiasaina ireo mpitondra teo aloha ireo dia ny zandary. Dia zay tenenako hoe ho foanatsika avy ny zandary.
raha misy fitaovana nampiasainy zareo nampiasa ny miaramila ny polisy ny fitsarana hofoanana zany polisy hofoanana fitsarana averiko tena mbola variana ary gaga izay atao temeram-pirenena hoe mbola tsisy resaka momba ny premier ministre teo aloha ny raha nisy teto amin'ity firenena ty raha ny fantatra dia isy ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo solombavam-bahoaka amin'ny volana janoary mety ho any amin'ny faharoapolon'ny volana janoary 2024 no anatanterana izany raha ny vaovao azo isan'ny odinina amin'izany ny sata mifeny mpitsara ny mpandrarany fonja ary ny mpirakidrara eo anivon'ny fitsarana izay tonga inanivony ity androm-panjakana ity plus zone ankorondrano no vahin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao Francesca miaraba tompoko miaraba monsieur Germaire miaraba atsika rehetra izay mijery vaovao amin'izao alina izao ao anatin'ny vanim-potoana ny fanomanana ny fety sika amin'izao efa miditra vacances ihany koa na ny fialan-tsasatra ny mpianatra inona ny tolotra tsara ho fantatra ho an'ny avy eo anivony Canal Plus zone ankorondrano oui tonga eto ny tena koa solitenan'ny zone ankorondrano ny zone ankorondrano moa dia ao amin'ny Carrefour ankorondrano sy ao amin'ny Champu Ambodifona ny tolotra izay atolotry ny Canal Plus amin'ity akatoko ny fetin'ny Christmas ity dia ny tolotra 45 000 ariary 45 000 ariary dia efa mahatafiditra Canal Plus ny atokantranonareo tsirairay avy ao anatin'izay 45 000 ariary zay dia efa mahazo nareo matériel complet kit parabole carte efa misy abonnement mandeha mandritry ny ray volana ao anatiny ny installation mamay-pona technicien anay no tonga any aminareo manao ny installation manahoana ny resaka réabonnement eo amin'ny resaka réabonnement kosa indray ho antsika rehetra efa ao anatin'ny fianakaviana amin'ny Canal Plus ka tapaka ary ny abonnement anareo tao anatin'ny roa taona na herintaona na enim-bolana na telo volana manasa anareo zay ho tonga iny amin'ny zone ankorondrano anao réabonnement fa omenay tolotra maimaimpony anareo satria dia 30 andro be zao ny bonus to canal sy ho an'izay rehetra manao réabonnement amin'ity volana décembre ity natapaka ary ianao zany dia tongava manao réabonnement fa 30 jours surtout canal en bonus tsy vitan'izay fa misokatra daholo ny chaîne rehetrarehetra ahitana les sports Champions League rehefa atalata sy alakamisy eo amin'le resaka tolotra manokana ao anatin'izao vanim-potoana izao manahoana izay ho an'ny zone ankorondrano oui ho antsika rehetra izay manao souscription iny amin'ny zone ankorondrano nanomboka tamin'ny 16 teo moa izy ity ary mifarana amin'ny 20 zao amin'ny sabotsy zany sady amin'io koa no mifarana amin'ny promotion atsika somary efa vitsivitsy ihany entanao aminay ao tongava maro ary miazakazafa efa tena vitsy ny matériel dia ho antsika rehetra zay tonga eny dimy tonga voalohany manao souscription souscription izy dia mahazo cadeau t-shirt zay dimy tonga voalohany mety misy olona te hanjifa ny Canal Plus Madagasikara sy ny fitaovana manahoana amin'izay rehefa ohatra ka hoe tsy tonga eny atoerana nefa te hanjifa an'izay zavatra zay Sotrabetsaka tompoko eny tompoko misy tokoa ny service de livraison atao amin'ny Canal Plus livraison gratuit installation gratuit juste le abonnement sy le matériel fotsiny hovidinao anatin'izay sarany 45 000 ariary izay raha sendra hoe tsy afaka mandalo eny ambotikanay nareo ny amin'ny stand misy anay afaka miantso ana amin'ny 034 49 277 72 mba afaka zavazavainy Francesca bebe kokoa ve ny makasika an'le hoe 45 000 ariary 80 000 ariary eo amin'le resaka abonnement sy ny réabonnement oui ny tolotra atao amin'ny Canal Plus moa ny chaîne ny bouquet zany misy anakefatra izy access 36 000 ariary évasion 60 000 ariary ary access plus 180 000 ariary dia to canal 130 000 ariary dia le tolotra ao anatin'le 45 io zany le access 36 000 ariary plus 9 000 ariary ny matériel complet zay manome le 45 000 ariary ny installation sy ny kit parabole zany gratuit amin'izay ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay dahoary teny famarana anary ho an'ny mpijery atsika ho antsika rehetra zay mbola tsy mpanjifa ny Canal Plus manasa anareo zay ho tonga iny amin'izao ankorondrano fa misy fanomezana tolotra eo anareo zay manao souscription toy ny t-shirt casquette sy goodies maro isan-karazany zay dimy tonga voalohany manomboka za miteny zao ka hatramin'ny sabotsy izao dia mahazo an'izay cadeau ao anatiny zay t-shirt izay
afaka miantso anay ihany koa nareo raha ohatra ka hoe tsy afaka manantona anay eny amin'ny standa am 034 49 277 72 ho antsika rehetra zay efa mpanjifa kosa ka efa tapaka efa ela manasa anareo hanao réabonnement fa 30 jours surtout canal ambolusitsikany amin'izao fotoana izao. Mankasitraka ny Francesca dia manantena mbola iona aminao. Mankasitraka anareo ihany koa. Veloma to. Izay ny fanazavana avy amin'zareo avy eo anivon'ny zone Ankorondrano Canal Plus moa izay fa ndao toizantsika ny fampalalam-baovao. Tsy marina ny filazana fa miverina miodina ny tetikasa base toliara hoy Eliara be vahiny. Mbola mijoro amin'ny fanoherana ny base toliara ny vahoaka sy ny fikambanana masikoro ary vola na eo aza ny fisiny atsisika ataon'ny mpanao politika sasany ampiodina izany. Na dia eo aza ny tsindry sy ny fandremetsaina dia ijoro hatrany hatramin'ny farany izy ireo amin'ny fanoherana ny tetikasa base toliara. Na sisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriany izay vaovao izay. Ataorian'ny fandalovan'ny filohampanjakana tany Toliara dia niparitaka ny vaovao fa miverina miodina ny tetikasa base Toliara vaovao diso zany hoy Eliara be vahiny filohan'ny fikambanana masikoro ary vola Antananarivo nanamafy ny tenany fa tsy misy fiovana ny fijoroan'ny fikambanana sy ny vahoaka manohatra n'ity tetikasa ity. Misy kosa nefa ny mpanao politika sy olom-panjakana sasantsasany amin'izao fotoana izao manao adisisika sy manao ny ezaka miafina anodina na indray ny tetikasa base Toliara na eo aza ny fanoherana avy amin'ny ponina eny fotony sy ny fikambanana sivily maro ho iatran'ny fanazavana. Arina fa manao fomba rehetrarehetra ny ambassadeuran'ny États-Unis tamintsika amin'izao fotoana izao misy mpanao politika sasantsasany ihany koa manao fomba rehetrarehetra fandehanana an'io na ao anatin'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zany dia misy manao mission mihitsy koa hoe hampandeha an'io satria misy vola be miodina any ambadika any za koa ao anatiny aloha satria fantatrareo ny andraikitra zay fofo zay sahaniko zany amin'izao fotoana izao fa zany tsy ampiova mihitsy na hoe vetivety io dia ilaza fa mety indray io tetikasa base Toliara io tena sanatiaviko mihitsy ao anatin'izy fa hoe zavatra efa nidivana io ary tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra tsy andehanan'io zany izahay na iza namparitaka vola na izy milaza tsangatsy amanorana ka milaza hoe tsy maintsy alefa io inay dia mazava tsy ho azonay ferina mihitsy ary mitady ny fomba rehetra izay hanakanana io tetikasa base Toliara io satria tsy hitondra tombotsoa ijoro anohitra ny base Toliara hatramin'ny farany fikambanana masikoro arivola ary tsy anaiky na inona mety ampandeha indray io tetikasa io raha tsy aivina dia efa afaka madiodio tamin'ny raharam-pitsarana na voasaringotra azy Eliara be vahiny sy ireo namany ny 10 Desambra 2024 lasa teo. Vaovao makasika ny fanondranana vokatra letchi kosa firenena fahadimy mpamokatra letchi maneran-tany ny Madagasikara. Manodidina ny €100 ny vokatra avy eto amintsika no ahondrana atreto. Niteraka fahavoazana ho an'ireo tantsaha ny taom-piotazana letchi tamin'ity taona 2024 ity. Olana ny tsy fitombon'ny letchi nahondrana noho ny fetra takin'ireo mpanafatra. Raha ny fanazavana izay nataony solombavam-bahoaka voafidy tao Tomasina voalohany Roland Ratsiraka tamin'ity androany ity. Ny antsipriany izay vaovao izay. Mandidina ny iray taona isan-taona eo ny vokatra letchi eto Madagasikara. Nanana olana ny vokatra tamin'ity taona ity raha ny fanazavana nambaran'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka anisan'ny antony lehibe nahatonga ny olana ny fiazakazahan'ny olona namoaka aingana ny vokatra teny an-tsena manoloana ny fampiakarana ny vidiny na dia tsara kalitao sy betsaka aza ny vokatra letchi tamin'ity taona ity dia tombanana 20 isan-jato monja no tena voaondrana tsy niova nefa ny vokatra fanondrana isan-taona ka mahatonga ny vokatra maro tsy voaondrana tamin'ity taona ity raha ny fanazavany solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Lamina tsara fa ny zavatra tsy fantatr'olona fotsiny dia gamba ny tombo telo eny tao ny ataontsika hoe ny quantité production kanefa ny exportentsika dia mitovy amin'ny isan-taona foana hoe 20 000 tonnes ny exporté zany nefa tamin'ity taona ity hatramin'izao mbola feno letchi partout toerana rehetra mbola feno letchi daholo mbola tsy tapitra mihitsy nefa na ohatra tamin'ny taona lasa tsy ampy ny letchi tsy ampy ny taona azy nahondrana ankehitriny nefa be loatra ny letchi zay zany indrokely satria misy olona zany noho n'le vidiny zany nampiakarintsika dia niazakazaka hoe andehanao zay kanefa izy tsy manana contrat tsy manana orinasa andeha haka ny
production dia izay zavatra zay zany mila amboarina amin'ny taona ho avy fa io tsy fantatsika amin'ny taona ho avy hoe misy production sa tsisy fa io moa isan-taona dia miova foana satria arakaraka ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 2 alina taona eo isan-taona ny letsia aondrany Madagasikara ny ivelany indrindra ho any Eropa nandritra ny vanim-potoana ny fety sy farantaona na dia mety mihoatra lavitra aza ny vokatra azo eny amin'ny tantsaha amin'ny taona sasany voafetratra ny amin'io manodidina ny 20 isan-jato io ihany ny fahafahana manondrana raha ny fantatra dia letsia 5,1 alina taona no aondrantsika any Eropa 7,1 taona kosa any Dubai ary 7,9 taona etsy Mayotte mampiasa olona iray etsy ny lalam-piariana letsia izay mampidi-bola vahiny manodidina ny 30 tapitrisa euro. Vao makasika ny tontolon'ny fizahantany kosa natomboka androany 20 Desambra teny amin'ny Colisée Tiadana ny fianam-be-pirenena momba ny fizahantany etsika manandanja amin'ny famolavolana ny drafitra ho an'ny hoavy ny fizahantany eto Madagasikara. Fotoana anangonana sy ampifanojona ny feon'ireo mpisehatra rehetra ho fototra iorenany ny politika sy ny paikady maritra entina anamafisana ny anatsarana ny setry ny fizahantany hoy ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Lili Rafaralahy izay tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy io maraina io. Tato-baovao eo amin'ny sary sy ndratsariny Tahiriny aina. Mila mamaritra mazava ny fizahantany tiatsika apetraka ho any Madagasikara sika ary zava-dehibe ny fahitana viana iombonana sy paikady mazava hoy ny ministry ny asa tanana sy ny fizahantany natao indrindra anangonana hevitra ny mpisehatra rehetra ny fakakevitra toy izao azahoana mamolavola viana sy ampiroboroboana ny fizahantany mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filany ny firenena tsy maintsy apetraka ho lara-pahamehana sy mangarahara ny kalitao ary ny fahareta ny tetikasa. Zava-dehibe ny fananana ministera mieritreritra miasa saina lalina aka hevitra sao dia mila miaiky sika hoe tsy fiainana no antony nampandosatra ka amiko ngeza be zao ezaka ataon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana zao izay sorako manokana ireo teknisianina rehetrarehetra sy ireo mpisehatra manaiky feno fanetretena andao hijinika ny olona tsy afaka miaiky hoe misy tsy mety ny zavatra ataony dia tsy afaka hivoatra fa ny olona rehefa manaiky hoe nandroso izay fa mila miatsara kokoa mila mandeha kokoa dia mandritry tena mpampiaina izay no antony zao zavatra ny sehatra ny fizahantany dia sehatra anankiray tena tokony hampitovy be mihitsy ny toe-karena eto amin'ny firenena ary Madagasikara araka ny nambara teo manana mihoatra lavitra ny ananany firenena rehetra fa maninona ny tsy mety mivovo izany satria izay foana ilay izy io rehefa mandeha rehetra mety mandeha mafy fa tsy lasa lavitra fa rehefa mandeha miaraka mety sy voatery miazakazaka rehefa tonga amin'nyka zao zavatra zao dia afaka anantenantsika fa izy petraka ngeza be amin'ny famerenana indray ny asa izany fizahantany sy ny destination Madagasikara zany ilay hoe relance taoriana indreny zavatra maro samihafa mazava fa tokony tsy fiatraikany fa na dia hatramin'ny isa ireo mpizahatany ho avantsika ny Madagasikara ny fampiarantsika fitrany izay rehetra tafantsika atao anatin'ny hevitra nasionaly. Misy vina mipetraka ny ministera ka ao ny dingana foezaka ny antenantenany ary ny lavitrezaka tafiditra ao anatin'io dingana io ny fakakevitra izay atao raha ny fanazavana. Misy ny tanjona foezaka, misy ny tanjona antenantenangezaka ary misy ny tanjona lavitrezaka. Raha miresaka tanjona lavitrezaka tsika aloha mety hoe tanjona ao anatiny aoriana mety kristiana rehetra Madagasikara amin'izay. Fa misy ny atao hoe antenantenanezaka io rehefa raisantsika teo ary misy le tena antongotra na foezaka izay andrasana ilay anatin'ny volana fantatrareo tsara ao anatin'izany zany izao. Itoeram-pitso ny fifanakaloza-kevitra sy ny adi-hevitra izay anangonana ireo tolo-kevitra avy amin'ny mpandray anjara antenaina fa hivoaka amin'izany ny sosi-kevitra sy ny paikady azo ampiarina ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ho tombotsoan'ny toe-karena sy ny fampandrosoana maharitra hoy ny fanazavana. Fa vahoaka velom-panantenana no tazana tetsy amin'ny boriboritany faefatra tamin'ity androany ity vokatry ny Siad. Tetezana amin'irefy 3 kilometatra mantsy no namboarina ho an'ireo fokotany efatra ao anatin'ny boriboritany faefatra. Natolotry ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra Tahirinirina Randriamasinoro niaraka tamin'ny lehiben'ny distrikany maraina teo ireo fototra fitrasa ireo. Arahoary ny tato-baovao mahakasika izany eo amin'ny sary sy ny ratsariny Tahiriny aina.
Vita tanteraka ny fanamboarana ny lalakely izay mampikaikaiky ny mponina amin'ireo fokontany sy sektera miisa 4 ao amin'ny boriboritany faha-4 atao aorian'ny fandraisana andraikitra tamin'ny alalan'ny SIA 2025 anamaivana ny fasahirana ny mponina eny an-toerana ity asa ity indrindra amin'ny fivezivezena sy ny fiainana andavanandro nanamafy ny fijaliana ny ainany antaonany maro ireo mponina afa-sainga ankehitriny dia afa-pasahirana izy ireo isan'izany ny mponina eto nanahazana sy angarangarana ireto. Dia tsy maintsy mijoboka anaty fotaka ianao izany raha ohatra hoe te pita andeha ho any nefa ity lalana izay tsy mba mitotsehana ho toerana hoe ietsenahana raha tsy mivoaka makany angarangara makany nanahazana na voaka makany angarangarana. Izy zao ny lalana iny dia tonga tsy aloha tsy amin'ny ataonareo azy dia tapaka iny dia ndriam-potaka misy hatrety rehefa tonga ny rano to dia mijalo mponina amin'ity faritra ty. Vao manomboka vita izany ity izao ty rano be tamin'ny herintaona lakana ny nepitany teto amin'ity tetezany ity ohatr'izay koa impinenena avaraty ny lakana dia misaotra ny nanamboatra n'ity tetezany ity dia mba mangataka izay mba hitohizan'ny asa ianavaratra ilay satria impine iny zao ny asanay zao ny entana hoentinay amin'iny lalana iny mianjery izay ny anaty rano efa nisy fahatolona hita koa tamin'iny noho ny ara-tsin-dalana olona nodialina dia izay zany mba angatahanay mba hitohizan'ilay lalana satria tena mba nety taminay ty tetezany ity mba tsisy lakana tsony. Tamin'ny herintaona tompoko lakana nandananay tamin'iny nakeo mandroso miverina zao moa fa tsy navelan'ilay tompondobo andanana tsony le lakana dia zay ny angavianay mba nanao tsipaipaiky izay fonina hiasa an'ity satria raha ao amin'ny fokotany tompoko satiny ary zay mirobodrano aty ambalahana fa tsy miasa saina tsy mandray andraikitra zay ny tena mamparero anay. Ity zao vita mba niadana le olona fa iny makany aminay iny tompoko tsy iny hitanareo ngamba fa nidiavinareo fa iny mifolina mahazo anay. Niona tamin'ilay hoe tompona andraikitra miaraka amin'ny président Elie zany zay teto tamin'ny omaly vao niresaka taminy dia ela zay fa misy tompona andraikitra amin'ilay volana tsy hita hoe ahoana efa nandritra ny tsika hoe 7 taona angamba ny hoe anangonana an'ilay vola naovana ity lalana ity zao mandako zao tompo dia tsy misy ny hoe ahoana zany ny tena vokatr'le resaka hoe amin'ilay vola zany dia nisahirana zay dia mba nanangom-bola tamin'ny fokon'olo zany zay ny vola voangonay dia zay zany hoe mba mangataka mihitsy zany amin'izay hoe zavatra izay hoe inona zany no tokony ho ataonay ny fafana zany anaovana ny lehilahy amina ny zaza majinika ny voka ny miantitra zany mandeha amin'ity daholo dia mangataka izay zany mba hoe hizara fokotany roa zany hianona nazana sy angarangarana. Atao izao ny zava-misy eto amin'ny fokotany Andriafanambojanahary ao amin'ny sektera faha-4 tafiditra ao an-tranon'ny rano rehefa tonga ny rotsakorana mirobo-drano ny rehetra na ao an-trano aza hoy ny fanazavana. Tena ilain'ny mponina ary tena mankasitraka mihitsy satria tsy jaliana takin'inona ny teto tamin'ilay izy teo ohatr' izao ny zava-misy teo aloha tsy haiko hoe hita ve zao dia izao zay zany lasa azo andehanana zara sahirana mandeha amin'ity tamin'ilay teo aloha fa tena isorana mihitsy vita ty lalana ity tena ilain'ireo olona satria mijaly izy robo-drano izy. Secteur 4 eo amin'ny 700 eo 700 eo nisan'ny olona eto. Ny andro zao fa varatra tompoko fako etsy an-daniny rambiavana nefa nambojanahary avany ambony avany milatsaka te aminay aty nefa tsisy manadio olona ray manadio an'ity tatatsy ity tsy vitan'olona ray io ary mifako nefa dia tena mitombo andro aman'alina te ambany aty tiana heverina ilay sekalinina sady asa ho an'ny tsy manana asa le izy moa sady mba madio ny tanànantsika. 35 ans zao mbola tsisy député nilatsaka teto raha tsy olona io ny tanay sady mbola manamboatra ny lalana ohatr'izao. Isan'ny olana goavana ho an'ity sektera ity ny fisian'ny trano be ity nijery ny tena fototry ny olana ny solombavambahoaka nandritra ny fandalovany tetỳ an-toerana. Ny solombavambahoaka dia misafidy hoe aiza ny toerana izay hitany maika mba ahafahana manampy an'ilay mponina dia misy an'izay atao hoe siady zay volan'ny siady tsy hoe ny solombavambahoaka no mitantana an'ilay vola hoe amena aty ilay vola fa le tetikasa izay iarahana amin'ny distrika no mahafahana mamaritra an'ilay izy dia rehefa nandeha ny fitarainana be dia be hoe nareo aty miboka anaty fotaka amin'ny mandeha dia safidy manokana hoe aloha nareo ny ampiana nanamboarana an'ity tetezany ity. Izy efa io zany zao hitantsika hoe tsy mandeha anaty fotaka intsony nareo fa raha simba io dia verinao anaty fotaka ihany nareo mandeha dia mila kojakojaina zany satria fananana iombonana io dia manarak'izay raha fa misy fahasimbana
dia ny birao anay etsakaiky ny rond-point coco eo raha misy zatra simba kely fotsiny a dia tonga any nareo na nareo makao ao amin'ny birao solombavam-bahoaka na nareo makany amin'ny chef district miaraka ny chef fokotany milaza n'ilay zava-misy aty a mba ahafahana manamboatra aingana an'ilay izy mba tsy hiverina hoe io dia mesimba tsikelikely mesimba tsikelikely dia miverina ny natirampotaka ihany ny farany. Tsy mifanalavitra amin'ireo fokotany telo ireo ny teto amin'ny angarangarana fahatelo. Androany zany ny fotoanan'ny fanomezana tamin'ny tompon'andraikitra na ny eo niveau district na ny entreprise na ny mponina izay nanao ny lalana mahakasika ny siady 2025. Ho ana manokana zany ny teti-bola ny siady. Teti-bola moa ny resaka eo mba ahitsiko foana izay satria misy milaza foana hoe mitantana vola ny député tsy mikirakira vola fa teti-bola dia miankina amin'izay filan'ny mponina no ahafahana mitantana an'izay teti-bola izay mba hamaly an'izay tombontsoa ho an'ny vahoaka izay ety am-poroporon-tany fahaefatra. Dia vita daholo zany zao ny siady 2025 androany. Ny safidiana manokana satria aty faritra ivo fasahirana ny olona ety ny lalana mivoaka ao anatin'ny tranony ahafahana mandeha miasa, ny lalan'ny ankizy ahafahana mandeha mianatra dia izay natao vaindohan-draharaha aloha ho an'ny siady 2025 fanamboarana lalana. Misy sity anankefatra no natao ny iray zany zao ty dia ny faharoa ny andreo fanambojanaary dia ny fahatelo nanahazana dia angarangarana. Ireo zavatra rehetra eo niainga tamin'ny fangatahan'ny mponina daholo tena nivoafokotany mahafahana nanao tanteraka azy. Dia izay fotsiny teo amin'ny ekipa zany izay tarihan'ny solombavam-bahoaka no mijery izay lahara-pahamehana araka izay tena hoe reto ny tena ilain'ny mponina betsaka mpampiasa sy tena hoe tena efa manahirana. Dia izay no atao ity lalanyity zany zao dia tena be dia be manala ny olona mivezivezy amin'ity lalanyity. Be dia be ny mpianatra samy sahirana rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Dia izay no safidianana an'izay ny tany andreo fanambojanahary dia tena hoe efa miaina ao anaty rano mihitsy ny olona hatraty ny rano rehefa mandeha na dia herika fotsiny ary. Dia ho famonjenan'ireny olona ireny zany ny safidiana hoe aleo izay no anatanterahana ny siady 2025. Ny siady 2024 nanaovana jiro sy nanaovana smon ahafahana manampy amin'ny mponina zany amin'ny mety filana. Ny jiro efa manomboka mametaka ny jiro Afaliana ho an'ireo mponina satria efa ela no niaritra fasahirana navokatry ny fahasimbanyity lalakely ity, nanamora ny fivezivezena, nampiaina ny loza mety hitranga ary nanatsara ny tontolo iainana ao amin'ny fokotany izao asa vita izao raha nambaran'izy ireo. Raha totaly dia manodidina ny 3 kilometatra ireo tetezana na sy mpanamboarana ireo. Maresaka avy any ivelany naomby ny paikady napetraka ho an'ny fanjakana Amerikana ho famaranana ny ady sy ho fanalefana ny krizy iraisam-pirenena hoy Donald Trump raha nanao lahateny ho an'ny vahoaka Amerikana omaly alarobia. Raha ny zava-misy eny an-kianja nefa indrindra any Gaza mbola mitohy ny herisetra sy ny fahoriana ho an'ireo sivily. Tatipo vao mahakasika izany. Naneho ny zava-bitany sy ny fahitany ary ireo fanamby eo misehatra iraisam-pirenena ny lahateny nataon'ny filoha Amerikana omaly. Nilaza i Donald Trump fa nahavitany nampitsahatra ady maromaro tao anatin'ny 10 volana monja. Anisan'izany ny fifandonana tany Gaza sy ny fandrahoana ara-nokleary nataon'i Iran. Araka ny filazany dia ny tena no nitondra filaminana voalohany tao Moyen-Orient tao anatin'ny 3 taona sady nanafaka takalonaina na velona na maty. Nanambara moa i Donald Trump fa miverina mitanja ny Etazonia. Notsindrin'ny filoha Amerikana nandritra ity lahateny ity koa ny fahavoazana ara-bola navelan'ny fitondrana teo aloha izay voalaza ny fanandany vola be tsy nisy antony mazava. Ankehitriny, nidina ny vidim-piainana sy voarina ny toe-karena Amerikana izay efa nitotongana tanteraka raha ny fanazavana ihany. Etsy ankilany, nanisy aza ny fifanarahana fampitsaharana ny ady tany Gaza dia mbola mitohy ihany ny fanafihan'ny tafika Israeliana amin'ny faritra Palestiniana sy amin'ny faritra manodidina. Nitombo ny fahasahiranan'ireo Palestiniana narivony izay nafindra toerana. Voasakana ny fidiran'ny fanampiana ilaina amin'ny andavanandro noho ny fepetranapetraka Israely. Manapirofo ny zava-misy eny fotony indrindra amin'ny toe-draharahan'i Gaza fa mbola lavitra ny lalana makany amin'ny fandriampahalemana maharitra ka mitaky fandraisana andraikitra iraisam-pirenena sy fanajana ny zon'olombelona izany. Mitana ny larana voalohany amin'ireo firenena miaina krizy i Soudan araka ny tatitra nataon'ny vokovokomena iraisam-pirenena na ny IRC tao anatin'ny 3 taona ny sesy.
potika tanteraka noho ny ady an-trano mahery vaika i Soudan roa taona izao raha ny fanadiadiana atranty ny Antsipriana izay. Noho ny crise vokatry ny ady voakasika ho firenena miatrika crise lalina indrindra maneran-tany i Soudan. Antotan-kevitra firenena 20 no naray maso noho ny loza sy ny crise izay mety haharatsy ny toe-javatra amin'ny taona 2024. Nangataka ny ampitomboana ny famatsim-bola ny RC satria ny hena 50 isanjato tao anatin'ity taona ity ny tohana ara-bola ho an'ny asa maha-olona. Manampitrotraka ny fahavoazana ho an'ireo mpiasa eny fotony ny fihenan'ny teti-bola ka mety hahatonga ity taona ity ho taona mampidi-doza indrindra ho an'ny maha-olona. Ankoatra ny Soudan, ny faritra bodon'ny Palestina no laharana faharoa ary Soudan Atsimo no laharana fahatelo amin'ny listra noho ny zava-mitranga izay manimba sy mampahory. Voatonona ihany koa i Ethiopia, Haiti, ny Repoblika Demokratikany Congo, Libanon, Ukraine, Syria ary Yemen izay mbola miaina ady an-trano nandritry ny 10 taona. Na dia 12 isanjato monja amin'ny mponina maneran-tany aza no voakasika amin'ireo firenena 20 ireo dia mitambatra ao ny 720 isanjato amin'ireo olona mila fanampiana ka mahatratra 70 amin'ny 100 tapitrisa ny olona voatery nandositra ny trano fonena no hoy hatrany ny IRC. Ilay lehilahy lava orona indrindra maneran-tany sy azo miendrika elo mamoaka ranomena toy ny raha ary ny reniranomena any Espagne no afakely hoentina aminao ndraiky amin'ity androany ity. Teraka ny 17 oktobra 2017 tao Artva ao Turquie Mehmet Ozirek. Izy no voasoratra anatin'ny Guinness World Record fa manana ny orona lava indrindra eto amin'izao tontolo izao. 20 cm ny halavan'ny orona raha ny fandrefesana farany izay natao tamin'ny 12 martsa 2020. Norefesiny indray izany ny taona 2020 sy 2020 izay nanapirofo fa tsy mitombo ny halavan'ny orona. Nandritra ny fiainany dia nipetraka tao Artva ao avaratra atsinanan'ny Turquie ny tenany. Nandritry ny fahazazany, niaran'ny fanaratsiana avy amin'ny namany Mehmet noho ny oriny, saingy taty aoriana ny hevitra izy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Nilaza ihany koa ny tenany fa manana fahatsapana fofona tsara kokoa noho ny olona rehetra ary afaka manapoaka balona amin'ny orony koa izy. Maty ny 12 mety 2020 noho ny aretim-po moa i Mehmet. Azo avakely any amin'ny nosy Sokotrany Yemen. Any amin'ny ranomasimbe Araby ity azy ity, mahatratra 10 ka hatramin'ny 12 metatra ny haavony ary manana sampana sy raviny miendrika elo ka miaro ny rano ao anatiny sy manakana ny masoandro mahery. Mamoaka ranomena ny tahony ny antsoina hoe Dragon's Blood izay ampiasaina amin'ny fanafody nentim-paharazana. Miaina amin'ny toetrandro mafana sy maina, miadana ny fitombony ary mety haharitra 100 taonany. Voasokajy ho marefy ity hazo ity noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fitrandrahana tafahoatra. Ny endriny miendrika elo sy ny ranomena ohatran'ny rano avoakan'ny tahony no nahatonga azy alaza sy nomena anarana hoe Dragon's Blood. Any atsimon'ny Espagne no misy ny renirano Rio Tinto, iray amin'ireo renirano hafakely indrindra eran-tany noho ny lokony mena mitovy amin'ny rà. Avy amin'ny asida sy ny metaly mavesatra, indrindra ny vy io loko io. Vokatry ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany anarivon'ny taona lasa toerana fikarohana ara-tsiantifika lehibe ity renirano ity. Noho izany, lasa mariky ny fifangaroan'ny arena voajanahary sy ny asan'olombelona sady manaitra ny sain'izao tontolo izao. Tapitra ny fampalalam-bo voatsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nahafahana nanatanteraka sy nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.